manambahiny ny fandarana mahery amin'ny tiariva ity dia tsisy izany fa andriamatoa andria miarotso hermamy filohan'ny klubany baolina kitra AS Andry any Bongolava any manana olana ity club ity ankehitriny izay mahatsapa fa tratrany tsindry azo lena ary tsy mahazo rariny eo anivon'ireo rafitra mitatana any baolina kitra na any Bongolava na ny eo anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra izany zay indrindra no antony nanasana azy amin'ny tiariva ity miarabanao ny fandarana mahery faly miarabantsika rehetra inkeo ary miaraba ny mpijery rehetra eto amin'ny fandarana mahery tsara ngamba andriamato président aloha raha mba hoe fitinao anatina minitra vitsy hoe inona marina le zavatra nisy ny aingana tany aloha no nahatonga amin'izao hoe tsy mahazo rariny mihitsy nareo mahatsapa fa tsy manana ny rariny mihitsy nefa na dia manana porofo azy rehefa nanomboka zany ny fifantsana ny ligue Bongolava ny taona 2024 ny décembre zany 3 décembre zay manao eo alohany Ajesaya de mahita ny Yvon milalao mbola tsy mahafantatra nininy zahay hoe lalao anatin'ny club anatin'ny club any Ajesaya hoe joueur aniza zany izy tena hoe aniza fa fantatra fotsiny zany de hoe mety ho ara-dalàna ve zany ny filalaovany Yvon zava-misy anefa rehefa nandeha nanao tamin'ny Ajesaya zay ny 6 janvier mbola tsy nahafantatra nininy zahay fa kosa rehefa tonga amin'ny Poule des As teo amin'ny faraparan'ny volana janvier teo zany renay fa mbola tsy vita ninina amin'ny alalan'le tambajotra le FB moa zany satria mipublier sary Ajesaya de any ny sariny Yvon de nisy ny teny hoe mbola zoeranay io ary raha zoeran'ny LGK Plus io zany de nanomboka nijery zay hoe andao hoe jerena ary zany ny marina nametraka réserve de qualification mazava tsara zay nanao tamin'ny Ajesaya Poule des As efatra zay ny ekipa tafakatra io ny réserve de qualification nataonay tany amin'ny ligue Bongolava 3 février ninitsy ny aino nefa ny ligue satria no amafisinay tamin'ny alalan'ny fanaporofona mahazoeran'ny LGK Plus azy izy ligue Bongolava ligue Bongolava io de napotranay ny licence Yvon 24 amin'ny mampilalao ny LGK Plus azy no zany ny mifantatray zany hatreto aloha de manana licence double Yvon licence ray moa de le licence ny lalovany eo amin'ny Ajesaya ity ny lalovany tamin'ny LGK Plus ary anatin'ny taona 2024 ihany zany Yvon de milalao amina ligue roa samy hafa de ny ligue n'Analamanga sy ny ligue ny Bongolava de inona zany zao no afahanareo milaza hoe inona ny takinareo fanasaziana ny Yvon ve sa fanasaziana ny Ajesaya sa inona ny zavatra takinareo zany amin'izay satria nareo araka ny fantatra de anisan'ny ady laharana amin'ny ekipan'ny Ajesaya ny zavatra takinay zany de mazava tsara hoe tokony Ajesaya aloha no saziana alohan'le joueur satria le licence hoentin'le joueur ny mazava be fa licence misy anarana club ka club iza zany nanaovany Yvon le fahadisoana le club Ajesaya no misoratra eto hoe club d'appartenance actuelle mazava be io licence io ary tsy zay rery ange nanao an'le réserve de qualification fa nanamafy koa ty club ray ty io izy io nanao ndray Yvon le 11 le 10 de nanamafy izy ary nalefanay eto le izy zany hoe tsy nirarahin'ny ligue mihitsy zany le fitarainana andriamato président ny resaka fifindrana mpilalao zay ny tokony misy taratasy ara-dalàna na aveza izy nylalao na findra amina ligue izy na anina matoa izy lalao ve tsy efa tokony hoe ara-dalàna zany izy matoa na afahan'ny lalao tamin'ny Ajesaya eo indrindra manko le fametrana an'le hoe réserve de qualification raha ny lalao tamin'ny Rabaza Yvon tamin'ny any nanao tamin'ny Kosfa tamin'ny 2017 io moa zany le fifindran'ny Yvon makao amin'ny LGK Plus de ny sazin'ny fédération ny Rabaza fa tsy nikitika ny Yvon mihitsy ange izy azonao noho zany rehefa misy fifindrana joueur tahaka an'izao de ny club aloha no miandraikitra ny fifindrany zany hoe misy hoe club quitté eo de misy hoe ligue quitté zay moa fanontaniana apetrako hoe aingona brao fotsiny ve ny section sy ny ligue satria zareo ne no misineny ty
ary mandeha makany amin'ny fédération ty angalana an'le hoe muté tam'izao daty zao am'le licence tsy manana an'izay nefa nyty mpilalao ty fa avy eo am' raha bazy izy tena ara-dalàna mihitsy ary izay moa le nandrohitana nyty resaky ty hoe manana CIT Yvon fa ny zava-misy anie de mazava be fa ny lettre de sortie any Yvon nge nitakina taminanao THB Champions League LGK Plus tany Antsirabe nareo tao mahery ngamba manana arsivan'zany fa tsy navelan'ny fédération ny lalao ane Yvon raha tsy nanana an'ity fifindrany ty avy any amin'ny ligue avy any amin'ny rabazy ligue atsimo tsy nanana makeo amin'ny ligue nanalamanga ary zay no signé am'ty licence Yvon vao avy eo amin'ny LGK ty alpha le izy ligue nanalamanga maninona mininy kipoatran'io ary zany ny ligue Bonglava aloha satria efa nalefa tany amin'ny dolo ireo profo reo nandeha any ko le FCM ray zay nanao réserve tamin'ny LGK Adjesaya maninona koa no mininany tsy nenona koa le izy fa mbola nampanovina ihany Yvon 3-10 de nalefanay fitaraina natany amin'ny comité normalisation io le 11 zay nanatitra an'io satria 10 izy mbola nampanovina de nanatitra an'ity tany amin'ny normalisation zay comité ny zavatra mampalahelo nefa de naverina ty zavatra ty naverina taminay noho ny hoe mbola tsy namoahany ligue ny décision rehefa mivoaka nefa ny décision ny ligue 17 février tsy nampanaovina ntsony Yvon rehefa azonay vita ny match sanay farany amin'ny poule des as navoaka ny ligue ty ary tsy nilalao ntsony Yvon 17 février dernière match amin'ny poule des as zavatra mampalahelo de tsotra maninona navoaka am'izay ty zavatra ty de tsy milalao Yvon ary no suspendu ane Yvon atao ty décret ty ty décision ty naninona ary Yvon suspendu de hoe tsisy avalina zay moa soratra ato tsisy avalina izy kanefa mifanontaniana napetrakay tamin'ny Andriamatoa président ny ligue Bonglava tompoko de tsotra maninona mbola milalao Yvon androany 10 février zay nametrahanay réserve 3 février de hoe ataovy zay ataonao fa Adjesaya ny tompon-daka ary olona voasazy Yvon fa andana makany amin'ny fédération tonga atao amin'ny Eli zay ny maraina ny 11 février nanambara tsara mihitsy hoe Andriamatoa Eli avay eo mahavoasazy any Yvon tsy voasazy Yvon ozy izy fa zoera ara-dalàna io any LGK Plus avay raha mahara-dalàna azy de hoe any LGK Plus nareo mitady an'izay zay ny antony nangalanay an'ity fifindrana avy any amin'ny rabazy ty nalefanay nakany amin'ny ligue hoe tsy voasazy Yvon araky ny teninao Andriamatoa président ny ligue vetivety kely nivadiky ty tantara ty fa rehefa nataonay ny recours ny appel zany rappel zay nakany amin'ny commission de discipline de zao no navalin'izy telo menadato amin'ny commission de discipline hoe tsy nanao THB Champions League zany Yvon ny taona 2024 de ahoana zany no fipetraky le licence hoa fa any LGK Plus raha ve izy sa tsy any LGK Plus de hoe tsy nangataka demande CIT LGK Plus ny règlement fédéral tsika ane no jerena de hoe double appartenance aloha le mpilalao fa tsy hoe fafana ny tsy mahazoera ny LGK Plus azy tsy voafafan'zay zavatra lazain'zay mihitsy ny tsy mahazoerany LGK Plus any Yvon na isy CIT telo milatsaka avy any amin'ny Ligue de France na ny fédération français fa ny zava-misy de tsotra hoe izy avao amin'ny rabaza ary fantaniko Andriamatoa président ny LGK Plus hoe manamafy an'izay hoe tena mpilalaonay io sy nanahoana ny nafahany avy eo amin'ny LGK Plus nakany amin'ny Adjesaya zay indrindra ny tena tia natongavana ny lettre de sortie any Yvon nge ty mazavy 25 septembre 2017 izay ane Yvon no niala tao lareny eo noho zany tsy tombona mihitsy ho lasa zoerany Adjesaya izy ty amin'ny 2019
lettre de sortie mazava be io fa rabaza naka nyity tany amin'ny ss lareny eo de ambara etona mihitsy zany fa rehefa ity koa ny execo plus manambara ary ity moa zany ny zavatra tena mahagaganay hoe mbola zoeranay io ary tsy mahazo mifindrana izanaizy io apotra ny execo plus io ny lettre nataony manambara zahay ozy fa tsy mahazo nizaniza alaina nivony kaf fédération malagasy football la ligue nizaniza mitady ampiasa nivon ahoana ary tiny tsy nijerena mbola nandefa ihany ko rabaza attestation mazava tsara fa zoeranay io nakany amin'ny execo plus ahoana mbola ahafahana milaza fa sady tsy zoerany rabaza ave zany ivon ny tsy zoerany execo fa tonga de any ajesa ia manana CIT atreo zany anay de misy zavatra tsy milamina ao anatiny zay ny antony tenenako vo vita ny commission de discipline hoe tsy ninina tsy mivakina le fitarainana lefa rehefa jerena mivalin'le recours ato ny eo amin'ny commission de recours de mbola manambara ndray izy ary manamafy fa mitombona ozy ny fanamariana nataon'ny commission de discipline de eto zany de tia anambara aminao sy ny PM rehetra sy ny mpijery fa raha manao réclamation ny aesandry ny 3 février ny zavatra valin'ny commission de discipline ato de hoe 12 janvier tonga ny CIT anivon firy andro re zany 12 janvier zany sy ny 3 février raha 3 février ny aesandry manao réclamation zay efa napotrako anareo teo ty taratasy ty maninona tsy tonga de nitapahany ligue hoe rejeté ty réserve de qualification nareo ty fa ivonge ty manana CIT 12 janvier maninona ny commission de discipline mamoaka an'io hoe fa nanana CIT ndray ivon 12 janvier zany zavatra tsy mitombona mihitsy tsy haiko hoe ahoana ny eritseritsika fa tsy mitombony zany satria ny olona mitory 3 février enao efa manana CIT 12 janvier inona ndray mbola nana suspendevany suspendu any ivon any ligue hoe suspendu anao aloha alover l'ordre ny fédération de tonga any amin'ny commission de discipline ndray le izy de hoe sanction 12 mois ivon de rehefa tonga any am'le recours le izy de amafisina le sanction any ivon ary mangataka ny ajesaya angataka sursis any ivon tsy azoko zany inona zany nanaovana an'izay zavatra zay ohatra n'izao fa le zany efa hoe ajesaya any tia nandeha any amin'ny championnat national fa nareo mijanona eo fa raha ny lalàna amy zava-misy am'izao zavatra zao sy ny lalàna nao mpiarina tsy azo ialana amin'ny double appartenance any ivon ary zay le izy nizaniza zany iteny fa hoe tsy double appartenance io reto ny execo plus rabaza manambara ny angany ivon reo manambara ny angany ivon reo ny angany miaraka amin'ny licence lettre de sortie avany lareny eo io de ahoana moa ny ilazana an'izany hoe nareo manao mauvaise foi le mauvaise foi zany tena tsy zakanay mihitsy ny mauvaise foi hoe tany amin'le 6 janvier tsy manao réserve fa aty amy 3 février manao réserve raha isiko ohatra tsotra fotsiny le izy hoe tsy fantatrao ny olona namaky ny tranonao de ho samborinao ve ry olo reo ianao namaky trano asa azonao le izy fa rehefa vaky ny tranonao ka hitanao proof le olona tiny namaky trano entinao dolo ny proof mitory am'izay ianao de mampalahelo raha ao amin'ny commission de discipline ny teny an'izany hoe naninony ianao tsy nitory vo nanompoka ny championnat naninona ary rabaza tsy nytonga de nitory ko zay nanao tamin'ny rabaza manino ny tonga tany amin'ny 32e ny FC rabaza miona amin'ny cosfa izany firem 8 quart de finale sa 8e de finale zay vao nanao réclamation cosfa hoe tsy malamanana se tsy double appartenance ivao vola vanla reny eo maninona ny aisandra natao mauvaise foi de mifantaniko ny re matofoloa inona zany zao no
nidingana inona ny zavatra mbola takiany AS Antitra satria raha mifijery azy ny ajesay azy efa miatrika ny faninanana fiadina tompontakany Madagasikara amty ASB Champions League any Mahajanga nareo aty mbola miady amty resaky tya inona zany zao mbola dingana hoatrehanareo makaiza ny lalana zany mbola sa hoe mampafantatra ny olona fotsiny venareo sa mbola misy zavatra mampafantatra ny olona eo le fampahafantarana ny olona satria be deabe ny tsy mahalala efa manino ny tirangata iny mandeha any amin'ny gazety de mandeha any amin'ny télé de mandeha fa ny marina nge de ny lalàna ny tokony ampiariny eto amin'ny baolina kitra malagasy zany de mbola tsy ampiarina amin'ny tokony ampiarina azy ny lalàna ka raha zao zavatra misy zao nge zany Andriamatoa président efa tsy mihaino anareo AS Antitra ny eto Madagasikara tsy manino izy raha tsy mihaino fa zao any am'le faratampony ray izy mety isy iaino ihany ary any aminareo zay mihaino koa mety mba misy iaino ihany satria nahoana marina ny filazana AS Antitra fa manana kara-pilalaovana roa amy ligue roa samihafa Yvon soniany Yvon de fa afaka milazana zany ary napetrako taminareo tao amy recours ty fanotaniny ty commission de recours hoe ianao Andriamatoa président sy président ligue teo aloha moa zany raha be ny asiny anarany fatany tsara zany hoe double appartenance amy mpilalao anankiray manakery aminareo ve hoany fisin'ny section eto Madagasikara manakery aminareo ny fisin'ny ligue ary ekenareo ve fa manana fédération ny malagasy ny baolina kitra raha ekena fa manakery reo atana tohatra avy am'ireo daholo nandeha an'le licence sy ny fifindrany Yvon maninona no tsy ampiarina ny lalàna amin'ny fian'izay raha azoko tsara ve zany ny fanazavanao teo hitory any anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ve zany ny AS Antitra sa inona ny dingana ho ataon'ny AS Antitra andefa ny taratasinay mihitsy zay ho any amin'ny tribunal de sport international any am'le hoe tasy zay zany tsy janona eto fa alefanay le taratasy aloha mba ho hitan'ny mpitsarany ray aloha satria ny teto Madagasikara de efa nininy jery nandalo fotsiny nandalo any zareo fotsiny reo hoe ty tato de ty tato fa tsy hoe avaiza marina ny fiangany ty misy taratasy manamarina fa mpilalao any Elzeko izy mpilalao any Rabazy fa tsy hoe zay nanao demande na CIT zay efa tsy mazava aminay ny fiangany io 12 janvier io ny tonga 3 février vao misy réclamation inona nanasazinany Yvon inona nandanina fotoana ny tady ny lalàna rehetra momba an'io hoe ny CIT numéro zao ato fa tsy tonga de foana ny fitorianareo AS Antitra fa Yvon fa manana CIT avanina amin'ny vita tapitra le izy fa matoa io zany natao an'io de ohatrany hoe lalovinay fotsiny loha ty fa atreto fa aloha jesay anao championnat tapitra ny championnat mivaly ty avy any amin'ny tasy ary zay mino fa hivaly io fa ny any ivelany tsy ohatra ny eto amitsika ka hisafosafo an'io fa hojereny ny marina amin'io raha toka manakery zany hoe section ligue fédération zany de tokony miatra zany ny sazo hoany ajesay fa tsy mody safosafona tany amin'ny Yvon le izy ya mazavy zay fanazavanao zay Andriamatoa filoha ary za mino fa ny mpanaraka baolina kitra sy ny mpanaraka ny mahery de mahazo tsara zay zavatra resahanao zay fa fanontaniako farany tiako apetraka aminao de ny hoe inona zany ny tena tiana teny mba hatsipinareo mpitantana club amin'ny baolina kitra indrindra eto Madagasikara satria azo lazaina hoe satinany any io zavatra manjoanareo io satria raha zay olanolana matetika zay mahazo ny club amin'ny mpitantana zay eto amitsika na any amin'ny taranja inona io na taranja inona somary maromaro any raha ahitana fitarainana maro avy amina mpilalao na fa amina club na avy amina mpitantana zany ka ho anao manokana inona ny sosikevitra ao zany inona zavatra tokony hoe ialana am'izay amarana antsika azy ny teniko farany ngamba de zao makasika an'ity baolina kitra ty aloha zany azava tsara hoe mba olona mararim-baolina zany
no mitantana eo anivon'izany fédération zany fa raha olona tsy mararim-baolina tsy niaina tamin'ny baolina zany izy a tsy raharahany ingio e ary ao mba aoka mba hialana zany le hoe ranona avanay a ranona manohana anay a fa ny zava-misy atao Madagasikara de tokony hialana mihitsy de zao hoe atao fifanitsanana no atao fa no tompon-daka efa fantatra mialoha zay foana zany ny zava-misy eto de atao daholo zany le hoe inona zany ny zava-misy zao ianona no atao tompon-daka de zay moyen rehetra zany a de atao tompon-daka iny na de hoe hita fa diso ary iny ohatran'izao mahazo anay zao hoe na de hita raha zany fa nandika lalàna ny ajesay de manohana hatrany ambony rehetrarehetra manohana hoe io no tsara mandeha fa reto tsy mandeha reto tiako azavaina zany de tsotra hoe mba aleo le mba handeha amin'ny ara-dalàna le baolina ary le olona mararim-baolina ho apetraka amin'ny tantana an'io rehefa mararim-baolina le olona eo hainy daholo io fa misy mitaingina eo ambonin'ity lalàna ity fotsiny de mitady lalàna hampandianana ny anankiray ohatra ny any amin'ny tribunaly koa matetika ohatran'izay mantsy rehefa namono ahy ianao zao de ozy aho hoe atao ve légitime défense le izy zany hoe azo arovana ihany zany na de namono olona misy lalàna an'izay ne de ohatran'izay ve tadarina hitondrana amin'ny baolina kitra hoe ty lalàna ty mahalasa ny ajesay ty zany no apetraka fa ny club any LGK plus eny nasaina atao am're commission de recours ny président ny LGK plus fe de hiteny hoe tsy zoerako ivon nefa nandaniko 70 millions mutation any ohatra avy eo amin'ny rabaza ve de anao attestation hoe zoeranay mariny io namena ny LGK plus any ny famtiako apetraka hoe rehefa mipetraka eo am'le lalàntsika de ny lalàna ataotsika andefasana ny hafa fa tsy hanasazina kosa raha jerena ny lalàna mahavoasazy any ajesay de ohatra ny olona manana karapanondro anakoroa karapanondro roa zao efa hita io de hoe tsy manan-kery reo karapanondro reo fa io olona io nge avy any an-dafy ty my passeport vazany ohatran'izay io de foana fotsiny le lalàna misy eto toerana zany maty tanteraka le lalàna amin'ny baolina kitra de za zany mangataka mihitsy aoka re mba tsy jerena hoe avany ranona sy anina hoe iavany anina ho ny anina ary de alova ty mitohanana iny de iny tsy maintsy tohanana hatramy farany aloha ny baolina kitra rehefa hoe baolina no lalovina de ampiarina ny sazy rehetra ho an'izay tandrify azy mazavy zay fa isorana betsaka ianao andre matofoloha ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'nyty ariva ity misaotra atsika eto amin'ny mahery ihany keo ary misaotra ny mpiaino mino fa samy hijery ny tandrify azy ary andinika ihany keo hoe inona ny tokony atao amin'ny baolina kitra malagasy misaotra tompo